Resaka irem-bola tabraketsika vetivety mialohan'ny verenana iresana mikasika ny Maquis de Madagascar ny avy eo amin'ny Fédération Malagasy ny taranja bola lavalavitra ianjy nikarakara ny fivorimbeny. Tamin'ity maraina ity no nitanterahana ny fivorimbe ara-potoana ao an'ny Fédération nanaovana ny tatitra ara-bola sy ny ara-teknika ary ny ara-moraly nakana ihany koa ny fitokisana avy amin'ireo ligiparitra tamin'ireo 17 Andatsabato ary dia mbola nahazo ny fitokisana avy amin'ireo ligiparitra ny Fédération satria nahazo vato valo ny Fédération dimy kosa ny tsipaka azy ireo ary ny efatra tsy naneneviny mitondra fanazavana mikasika an'indra izay ny filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja bola lavalava Andriamato Marcel Rakotomalala. Mazava ho azy aloha fa hitanareo zany fa tena miaina anaty demokrasia aloha ny tontolo bola lavalava. Na teo ara ny vokatra tsara sy zavatra rehetrarehetra na teo dia nisy ihany name fitokisana zany tamin'ny zavatra vitan'ny Fédération nandritran'ny taon'ny lalaovana 2012 iny tsy mampanino zany fa entina hanatsarana vao maika ara-mananay entina hanatsarana sy hampandrosoana ny tontolo bola lavalava raha constructif ny zavatra nanaovany zareo tsy namezany kitisy zay dia anisany zava-dehibe zay amin'ny fomba fiasa atao anatin'ny tontolon'ny rugby. Ary ny zavatra tiako ananana mafisina fotsiny zany hoe tokony samy andray an-tana samy ezaka zany amin'ny tanifiny azy ny datsa magnaika rehetra ao anatin'ny Fédération fa tsy avela irery amin'ny Fédération akory ny fampandrosoana ny rugby manerana Madagasikara. Ny anjara ndraiky Fédération zany dia manampy arak'izay azony atao amin'ny lafiny ara-bola sy matériel ary jouer rôle na facilitateur amin'ny fiaraha-miasa amin'ny collectivité décentralisée sy ireo sponsor. Ny zavatra tiako marihana fotsiny dia izao hoe raha misy Fédération eto Madagasikara manome subvention ny ligiparitra ao aminy dia ny Fédération Malagasy rugby sisa no manao izany. Inona zany no atao hoe fanampy lehibe indray apetraky ny Fédération amin'ny taom-pilalaovana 2024 ity? Ny tena tanjon'ny Fédération aloha zany dia ny hoe mba hanao Coupe du Monde ny équipe nationale senior amin'ny 2015 ary hanao Jeux olympiques ny senior lehilahy sy vehivavy amin'ny 2016. Reo zany lavitra eziko kanefa tsy maintsy mandalo zavatra alohan'ny andatongavana amin'ireo zany dia voalohany alohany ilay qualification en Coupe du Monde zay atao eto amintsika ity sady CAN 2013 ho an'ny groupe zany hoe tsy maintsy ho ataotsika zany zay andromahana an'io ary misaotra an'ireo mpanohana misaotra ny filohan'ny tetezamita zay nanome fanampiana ny Maquis de Madagascar satria dia efa nanomboka tamin'ny volana febroary dia efa nanomana an'io amin'ny volana jolay tsika eto Madagasikara.